Tamin'ny valora maraina no nasaina tonga teny amin'ny fitsarana nosy ireo fianakaviana ireo namoiny ainy tamin'ny ilay raharaha fanapoizina n'Ambohimalaza. Tampoka ny fiantsona azy ireo eny amin'ny mpitsara mpanao famitorana ka natao tamin'ny alalan'ny finday ny fiantsonana. Aterana nefa ny andreto fianakaviana ireto rehefa tonga teny amin'ny fitsarana fa tsy navela hiditra. Sakasakana aloha izay tsy avelany zareo hiditra satria hoe miandry taratasy, miandry convocation, miandry gendarme nefa ny gendarme raha mbola vita dia mbola miandry izay fanapahany zareo izay letranay koa moa mbola lasa niditsany dia hita eo izay ahafahana hiditra miandry miantsinanay androany dia hoe hiakatra parkeny raharaha izay fitoriana napetraka anay moa tato amin'ny procureur niakatra teny amin'ny gendarme izay omaly dia androany izany hoe hiditra parkery zareo dia izay nampetsona moa dia tosi. Izay zao eto amin'ny devant tribunal tsy tafiditra nefa zay nanao plainte teny fiadanana dossier nefa efa tafiditra ao amin'ny efa fitsarana efa nateriny gendarme meloha dia maninona moa zay tsy afaka miditra ao amin'ny fitsarana nefa le audience zao efa andeha le zay zany ny zavatra mbola tsy mazava aminay hatreto. Raha nambarana vondro ny firaisamonim-pirenena ny lanja sora-maventy teo anoloan'ny foiben'ny Etsikaroy ny vondro ny firaisamonim-pirenena mitaky ny amoana ny marina momba itsirairay ity fikambanana firaisamonim-pirenena 700 no niarana nosiny tao anaty ny fanambarana natao androany. Misy version samy hafa avy amin'ny fitondram-panjakana na ny isan'olona maty io na ny fandraisana an-tanana n'ilay marary. Raha mahita tsika dia misy version samy hafa. Zany zany endrika fitavozavozana daholo. Azo lazaina hoe efa taraiky ihany filoham-pirenena nefa azo lazaina hoe tsy taraiky ihany koa satria mbola misy olona mbola mila fitsaboana ao. Ny tena andrandraina zany zao aorianan'io fiantsoana ataon'io dia hoe tokony tonga dia mipetraka mazava hoe ahoana ny itsaboanan'ireo olona ireo satria raha ny zava-misy zany dia mbola miandriandry fotsiny eo ireo olona ireo fa tsy fantatra hoe inona ny tena mahazo azy mba hamaly le fanontaniana zany hoe ity ny fanafody sahazan'ireo olona ireo. Voalaza fotsiny hoe fanapoizinana le izy fa tsy fahapoizinana dia inona le poizina tsy mbola voavaly mihitsy nefa ny famantarana an'le poizina ny lalana mahatonga any amin'ny hoe ity zany no fanafodiny io. Pirenena zay hafa ndray no misoratra ry dia hoe atelomy ao rangafa io ve dia aninona zay valo santimetatra kely iny ve dia aninona naninona tokoa le izy no taty arina inona le nitranga tamin'ny omaly iny loha dia faute d'origine mihitsy iny zany hoe dia faute d'origine raha anaty piesy reto amin'izany ary le izy iza no miantsiny aizandray no tratra filakevitra rehefa eo hoe ahoana ty zavatra ty mafimafy afa le tetsy amin'le fahatra teo fotsiny resahana fa maromaro nge le izy dia zao vokatry le ty zany tsy fahatongavan'le tsy hoe tsy sy ny lehilahy zadina tokony ho izy le misoratra amin'ny voaloha hoe malagasy tokony malagasy ny ao anatiny dia nisy ny fiandrasany dia rehefa miandro teo zany dia tena tsy maintsy le hoe andao alamilamy maty dia jereo le ana fa misy efa tamin'ny fitorana amin'ny fitora arivo vao afaka atao amin'ny lefitra ny fiadina satria mbola niandry lehilahy zadina dia zany nandamina orangafa atao zay mapetipety ale izy dia fitao fa raty zany dia niandry lehilahy zadina tena izy zany dia efa amin'ny fitora arivo nefa ny toerana lavitra dia mba ilay fisaratsiana zany fa tsy maintsy fitaitainana ny andray aman-dreny eny ane tsy mivadika aretina le fitaitainana satria le angoasy zany sy ny ohatrohatran'izany tebiteby dia tsy fanta inona ny manjohan'izany ao koa ahoana ny fandehan'ry na le mpianatra ary zay mbola tokony hiatrika fanadinana amin'ity ity vokatra le te miteraka korotatsaina ngely izy dia tsy eo amin'ny toerany moa zany le tompony andraikitra samy hafa isan'ambaratonga tsy niaina an'le izy dia ohatrany hoe je ne vais pas savoir angamba ny anton'izany dia hoe tena lolo any fa takotakony eo fa sy nitsisa tsy maintsy tenenina zany satria hoa ohatrany be filazana be hoe entitra natao dolo ny fiarovana tena silepy tandro ny filamina eny hitany maso zany fa le tsy hitany maso tao anatin'le nafenina zay zany le inona ny tiantsika ho tenenina ao anatin'le ninona ho afenina ninona misarona tsy maintsy hipotra eo ihany marina ohatrany tsonga le izy rehefa ny sokafona le valopa zavatra hafa mitao anatiny dia zay zany le izy dia ampifandraisitsika amin'le raharam-bomalaza io ninona fila tsy tena zao le hoe mampiteny mona zay moa le fomba fiteny fa na olona ny eritreritra ny ezaka ny nangina tsy aneo hevitra satria mba manana le empatia mba hoe tena mba firaisapo amin'ireo hoe fianakaviana ny dona-pahoriana sy ny nanana ny tsisalama vokatra le raharam-bomalaza zany dia miteny sy naneo hevitra daholo rehefa tena tsy mety tsony ty
fa raha reny angaredin'ny firaisamon'nym-pirenena efa mihoatra ny tanana folo sy ny tongotra aman-tanana efa tsongolo batita isaina iny roa intelo ny ratsana rehetra amin'ny vatana tsy mbola nisy an'izany angamba hoe tena firaisamon'nym-pirenena efa trany amin'ny efajato ry samina no manao fanambarana hoe ivoan'ny marina asa moana hoe tena mba mahataitra an'le amin'ny fitondram-panjakana le trangan-javatra ohatran'ireny fa raha amin'ny tany rehetra manera-tany zalahy misy zavatra ohatran'izany efa tsy ohatra zao le situation le izy koa zoky brito nitreretina hoe vitavita ho azy ohatran'ny solamety zany netretiko amin'izy tamin'ny voalohany hoe mandalo io passagera ka misy mitatra be mitatra be de zao lasa misy fiorganisation maromaro fiarahamon'nim-pirenena zao efa namoaka omaly mikasika ny avoay misy ihany koa zao le tetry amin'ny misy mpitsara maromaro nanapa-kevitra ihany koa hoe zay koa de itsofoka tsy andray vola tena anao mpisolo vavadomeranota fa iny izy ty fa raha-pirenena ty zavatra ty zay nge mahatonga ary zao zany zay le izy hoe tsy maintsy ivoaka eo ihany marina satria ny avy ao amin'ny mpanohana ny fitondrana tamin'ny voa nanomboka kely ty zavatra ty de hoe aza anaovana récupération politique ty zavatra ty azafady ozy ny rehetra fizy ty nge tena fahasalamam-bahoaka rehefa fahasalamam-bahoaka de zay le izy sa ohatrany hoe tsy marary na tsy mahakasika ny zorondamanareo le izy de ohatrany moramiraina ohatran'izany de zao le izy zany zao de io ary ny rehetra fa miatsika tsisy tsy miteny ohatran'izany hoe nanolo tena nampisolo vava fa anao mamaipoana anampy an'reto fianakavian'ireo niaram-boiny reny etsika teny ato teny zala nanala mahitsy tamin'ny farany herinandro tamin'ny alahady ho firaisana sy fampimbonana ho an'ny reto niaram-boina anisan'izany ny teny Amboamalaza ohatra ny Amboamalaza foana koa moa resahana fa misy kahanam-bositra eny ary zao le izy ry tany ohatrany disy ve zany sa sindrovaka sa ahoany fa raha mahatsiaro ianao rehefa nisy le tranga tany Mahajanga nafatesana zaza ohatry hoe olona isa telo nisy zaza tamindreo vokatra le finanana hoe nivitsavatra tamina grande surface tatata de namoaka ary paritaka tany amin'ny réseaux sociaux tompona andraikitra namifaritra ao anivon'ny ministère mivarotra sy ny industrie de nao mafisy ny tompona andraikitra teo anivon'ny gouvernorat ny faritra boeny amin'ny fanaparitahana le izy tamin'ny réseaux sociaux na ny Facebook moa tena hitany rehetra laza le tompona andraikitra nivarotra tao atoerana fa inona le kaname moa zany le izy kaname ve le izy rytahina menaka zay le izy tonga de sio soratany teo mihitsy de nao mafisy le tompona andraikitra ao aniva ohatrany hoe sindrovaka sy ny syloka ve zany reny tamin'ireny fotoan'ireny mitena le izy to hoe tiany asa zany tonga de nitondrony hoe antony nahatonga io zavatra io de hito zavatra de zay le izy taty arena tonga de mandeha hoe tena tsisy an'izany fetikely le fifanoherana tao anatin'le izy ny arivan'iny de révélateur be reny ozy ny teny vahiny zay tamin'ireny fotoan'ireny de ohatrany hoe ranona tondraka ambongisa angamba le izy de ohatrany notifanina dolo na tsy ny raha rainy rehetra fa tato arina zany vao nisy le tranga kahana Amboamalaza de tonga de hoe mosavo de nifatsihana tao de natao rezatra mihitsy hoe tena tandremo mivoaka n'io resaka mosavo io ny serasera mandeha rehetra fa inona moa nitsitsika tongavana manao an'izany tsy azany hoe raha nisy olona ny teny amina zavatra samihafa raha miohatra hoe tena ohatra ny dokotera manonga iny nahita faisany fa raha nisy ny tena hoe zavatra manahirana saina sy nandona fotsy mba hoe le mandona ny fo mahafinaritra fa hoe tena tsy telona ohatran'le hoe misy telona sobakaka le zavatra nambarany betsaka ihany le tompony andraikitra fa tokony ny saoty fa hitaty manoa zany no ohatrany ratsy andro angamba ny tao anatin'le izy tratran'le hoe voambolana lasa tononkira amin'le hoe je ne veux pas savoir sy ny sisisy fa ny teo aloha ndreny misy tompony andraikitra tena manahirana be na meno sary mamahirana be aloha tsy averiny etony teny samihafa zay ambaran'izy ireo fa nga nisy nandraisana fepetra tao anatin'le izy miandro moa tsika amin'ny tian'io fa nanaovana tena nga nanaovana filakevitry minista manokana mihitsy le dokotera anankiray fa nisy hoe tsy miteneneto hoe rakotosa raha be sady nisy vehivavy nisy lehilahy nisy tsy mba hoe lehilahy tanora fa olona hoe mba hoe niaja mamboninany mamirapiratra manjelanjelatra
efa ndraisantsika ihany moa le volamena avatiako roa tamby teo de izany rehetrarehetra zany fa tena ohatrany hoe sava aloha de mandeha zany mandeha de samy teo de io le zavatra misy eto amin'ny tanàna zany de be molanga le izy zay ngamba mahafitina an'le izy be molanga raha oviana no hitranga le raha oviana no hitranga atsika io zany de hoe mba tena hoe repoblika ranga tena hoe miverina am'le hoe repoblika misy niasiny le fitantanana an'le firenena sy le fomba ifampitondrana eto de asa hoe tena be molanga foana be zany le izy de mipetraka le raha oviana no hitranga aloha iara-dia am'reto mpiara-miasa vitsivitsy reto de miverina etsika tenenana io fa efa fiarahamonimpirenena efapolo sy efadrato no mitoketrany amin'ny ministry ny fisarana mitako ny fanalana azy daholo ahoana ozy izy io resaka sakafo iny afitsika andray vahiny zao zany kely ny fanontaniana koa tena zay le mahatonga an'io zany hoe tena tsy maintsy misy la antoka lehibe ary mety zany kely nidirana tsehatra le ministre atao anatin'ireny de santana anatin'le fijerena an'le conditionnement moa zany tena fahitako an'le izy le tany Thomas na mikasika an'le menaka zay nabe resaka mila tsaroana satria zavatra nitranga atao anatin'ity fotoan'ity de zay le izy tafatsiropaka ve zany sahina satria tany mahajanga ho ananana tsy fanapa-kevitra andraisan'ny tompona ndraiky iza tany anankiroa ndray moa zany namoaka le izy de nanamafy ny anankiray de nanaparitaka tale izy tamin'ny réseaux sociaux de za aloha tsy fantatra ina azy demande d'explication hoe reny fa mbola samy amin'ny toerany loha izao tsy nahita tamin'ny filakevitra ministre satria raha ny tompona ndraiky zany de olona nitendrena atao anatina conseil des ministres daholy de zay zany le satria le izy ko ma tsy mety hoe ndraindray mantsy le fanapa-kevitra raisina ohatrany hoe le raisina resako io zany hoe raisin'ny fotoana-panjakana amin'ny fanasorana olona amin'ny toerana anankiray de izy koa nge mba mety mandanjalanja mandray ambony mandray ambany sao de amatotra le na hoe mety manamafy le ihany olona mety vao may manamarina ny petrakevitra sasany le izy de mety zany tolo koa nge mahatonga le mety hoe na eo ary ny karazana hoe angaretina am'le hoe tena soritsy asororo zao eny fa nahatrany mpomba sy mpanohana ny fitondrana ary nge am'izao fotoana zao efa manomboka amin'ny teny tsy efa manomboka efa maromaro ihany maneho hevitra hoe akisao fa reto manao ombolatsika atao anatin'ny fitondrany reto zany fa lanjarany filono voatonontonona ny mahazo tsiny no ny tandrevaka angamba na ny tsy fahaiza miresaka angamba na ny tsy fahaiza manao angamba ataon'izy ireny de zay de mandra-pisiny zay manapa-kevitra moa ry dani de zay le izy hoe ny dega zany mihitatra foana ny fahavoazana manoloana n'le tranga misy le tranga misy io zany kara manana atao le sakafo eny voatapadramo sa hoe samykary daholo koa izy koa manko hoe sy miaraka amin'ny ambolampy de ambolampy zany de mety hoe zay koa ny antony mahatonga an'le resaka ho atao rapitso ao amin'ny télévision hoe tena éclairci anazavany sa hoe sanatry eny zay ve le izy tany ampanao tany amaly de ahoana nareo ve ianao io zay atorika zay tsy ianao io zany izy zalany mba ianao ihany vaovao tsy fantatrao hoe zavatra hitranga hoe misy fanampiana namana mpanao film mpanao film zany de amin'ny film misy scénario da hoe tena soatana zany io de andalo raisiny ty zavatra ty miaraba ataoviko allo manao ane miaraba sareo miaraba piaino jerenao fiainana ary izao no mampanakiriny an'ilay 4 centimètre zao fiainana iainantsika zao mandeha nareo mety enany amin'ireny grande surface reny atao hoe zay azoko reny mialatsy manonana anarany karaza de ny produit tediko sary na produit le qualité rehetra importation daholo ny amika tsy misy misy arany malagasy mihitsy zany amin'ny zavatra hoe inona zavatra fitady efa tera nakamika mety misy faritsitsika reny ny tikontenenina zany ty zao marina be le fiangana tany voalohany le hoe hiditra ho filohan'ny republika amin'ny vola tsy fantatra hoe ohatrina 4 milliards euro na 4 milliards dollar ny vola nentra anaovana propagande
ary mbola zao firenena frantsay fahatreto zao a dia matetika tsy hoe matetika moa fa ny tena hitanao any anatin'ireny tsena lehibe ireny dia ny zavatra vita frantsay daholo ny tena betsaka ny dikan'izany dia zao farany frantsay mihitsy zany Madagasikara ny farany amin'ny zavatra rehetra ary izay mahatonga ny hoe ratsy maso zany miova ato anatin'ny tsy fantatra dia tsy maintsy zao ihany ny farany io ary eo zany ny ampanakena ilay valo santimetatra hoe efa eo an-tany fa fahefana tsy afaka mivitsika izany intsony io satria ny frantsay raha tsy manana olona misoloana io dia mbola ohatr'izay ihany izy zany hoe izy amintsika malagasy ary zany no amondrona ny hery ho tena ifanohatra ny valo santimetatra fa io afarangarangany sady ny hoe ny tia najana ny lalàna ny sady mizara vaovao ihany tsika no mety hoe inona no mety ao satria Antsirabe moa zany anisan'le nitrangan-javatra iny keo tamin'ny Omaly alina zany hoe ny ratsinainy Votalata anisan'ilay trano goavana zay niteraka fahamaizana na kila ototo ny tsenana sabotsy ny tombana moa zany dia hatrany amin'ny 5 isanjato any ny fahavoazana atao zany ny hoe tombanana arabola amina miliara ariary mihitsy ny tomba midin'ny zavatra simba atao Antsirabe ny tena za moa zany tsy te hiresaka betsaka an'ilay izy ihany satria tanàna isan'ny hoe miraikitra be atao amin'ny folo izy ary dania amin'le hoe tao tena ny akamaroan'ny fotoana ny anarako zany hatramin'ny fahazaza sy hatramin'ny efa adoladolatsenjy dia Antsirabe isy ministra to zany izy hoe Antsirabe ny afantarana azy akoatrany hoe ville industrielle dia hoe ville d'eau dia kary ianao zany ville d'eau nefa ny tena sahirana be ny mpamonjy voana zany namonona ny afo zany kely zavatra misy miaraba tompoko papaka hoe ville d'eau aiza anao paka dia any amin'ny ville d'eau rafa mandeha ny dokam-barotra dia ny ville d'eau dia nefa izy lasa ohatra ny tena marandrano indray izy andao sa tsy izy miaraba tompoko ia verina kely fa tapaka hoe ezahako fonofitenay rehefa tsetsy minano teo io resaka dia hoe rapitso kabarina dia matofoloha ny angamba aloha raha tena hoe zavatra tokony fanafodiny nodiny io zavatra tokony nahapaty-bahoaka io tokony ho tenenina aloha fa tsy hoe fisesehoana amin'ny tele isan'andro ngamba tsy any le efa efapolo andro taty arinana io vo io izy miteny io e dia magaga tamin'ny voalohany dia didonelany efapolo andro satria sao dia mba le fanafody fanefitra tokony mba ho tenenina tokony alefa ngamba raha ohatra ka hanao fanambarana am'izay fa raha mbola hoahoako aloha atao eo dia vonaika miakapy le tsy fitiavan'le olona io afa mifindra makany amin'le mpanoa anazy koa ny tsy mifankahala anazy amin'izao raha ohatra ka amin'to eo momba le resaka Antsirabe tena marina ny teny Brito Antsirabe zany ny tanàna malaza ary tena olona firy ny ratsy firy arivo tsena ngeza be ohatran'io no may le olona fotopiveloma le olona ao ahoana maninona raha any mba nomena le vary sy ny karazany sy nena dodonana naterana fa tsy resaka ery mainao mamory vahoaka isaky ny manao fitsidia-paritany ery dia manome vary mizara vary amigony maninona raha le olona le mpivarotra sy le olona mipetraka ao amin'ny tanàna may sy tsena may io no zarainao le vary tsiny fanaovana récupération politique zareo any eny manao le récupération politique dia lazaina fa ty ampanohatra izy raha antaninao izy momba ny resaka ororotany azy lazainy fa ampanohatra koa no nanao an'io any le izy manilika andraikitra ohatr'izay foana reo tsy marary reo raha tsy misy mamosavy ireo mpitondra reo zay ny tena probleman'io ary tsy mandray lesony zany ary tsy mety diso zay aloha tsy teneko le voambolana le any amin'ny afo be fa aloha tonga dia zay ny tenako hoe tsy mety diso reo fa zany mahatonga an'io dia tsy mety neko ny atsony fa miziry amin'ny hevitra diso amin'ny zavatra diso ny ziriziriny reo dia zao izy io tsatsiny nataony an'io izy amin'io aby eto ny sadika dia zao sahinana roa mazava be rano tsisy menaka koa sady mety izany ko ngamba mety angivy angamba no hoaniny eto dia zay zay raha lafa misaotra be raha mikasika an'le raha Antsirabe moa zany ny vaovao fantatra aloha dia hoe isy ministra miisa enina ho avy any an'io zany ho iteo moa zany hoe izy avy izy ireo
dia inona no antondiany ihany mazava loatra aloha zany fa tsy maintsy any eo firaisana amin'leo fimbonana alahelo noho ny fahavoazana sy ampahery an'izy ireo fa ny tena indrasana dia vahaolana zany hoe atao ahoana zany ny fanarenana aloha mety voakasika eo zany minisitry ny fitsindraram-pahefana, mety voakasika eo ny ministry ny varotra, mety filaminana sy ny sisa ho hita zao ny ministera misahana ny lafiny sosialy zany eo mety misy vahaolana ivoaka fe manoloana an'le izy satria efa nisy hetsika ihany tamin'ny alàna sorabavety zay nataon'ireo mpivarotra maly manoloana an'le feo miely misy tena manao tsy ela koa moa zany ao anatin'le zay tena mandoretsy zay vao fitavaverina amin'ny toerana efa misy manely an'izany dia niezaka moa teo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antsirabe hoe tsisy an'izany fa mandalova aty amin'ny commune raha ohatra ka azo vaovao fa tsy loza an'izay anina mandeha raha mahita ihany amin'ny fanorenana ireny nisy tsena teo dia navozana ny tsena dia tonga amin'ny boxa dia mandeha ny afindrafindrao inona le afindrafindrao tsy le mba le hoe gadokira sy na hoe di tena afantarana ny malagasy le hoe afindrafindrao fanokafana fity. Allô. Miarabe. Miaraba produto mebon bien. Ya. Ajambani eftakil sala. Daware. Am vorona safidy no foloany moa zany tena marina naka toerana ray dia zany tsy tonga to nisy fotoana le fanapozinana tsy haiko na fanapozinana moa zany le tamin'ny Mahajanga ny voritaza ray manontolo reo tonga dinidina le restaurant fanapozinana ve iny fataony anga voalohany aloha dia iny moa zareo samy zareo ihany dia efa bouclé ny zavatra iny dia tetenao bouclé ohatra n'iny ihany io ray manontolo ambo malaza Amosta Mahajanga zay zany ny tiany atao ka raha le faneo hevitra rapitsarivo vorona mivory io biby mivory io dia tsy hita zay hevitra atao fa miodikodina fotsiny zaika aletrana tany Mahajanga tamin'le nisy an'le tamin'ny Valomarsy iny reny resahanao iny aloha tsy ahivona mihitsy tamin'ity taon'ity fa tsy hoe taon-dasa tsitsarona akory dia tamin'iny nisy an'le hoe tratran'le intoxication alimentaire le délégation navolenta zany tany amin'ny toerana dia tonga dia nandrasina fepetra le hôtely araka le resahanao teo zany tao anatin'le izy dia krieny ary moa zany le maneo amin'ny lafiny anankiray amin'ny lecture tsotra be mihitsy hoe tsisy voaro tsony eto zany ka hatramin'ny au sommet ary tratra dia eritrereto amin'izany dia zany ino mahatonga ny olona eo mitadiny marina inona le zavatra mahatonga an'ireny fa tena reny ary ny olona au sommet tratran'izany intoxication alimentaire zany nisy niditra hôpitaly mihitsy ny membre ny délégation na sasany ny olona au sommet sy ny avolenta VIP moa mety manana ny ataontsika hoe docteur mpitsabo manokana ary tonga dia fanafody any amin'le médicament de spécialité no mandeha aminy fa raha ianao raha hoe aty amin'ny saramba be aty dia tratran'le hoe générique médicament générique dia hoe tena inona ndray zao zany sy papameny tahiny zany hoe nkiba manotonotika dia hoe fanafody andovy eny mahazo zany ty tsy mety moseo zany tsy lavitra zany le fanokevitra taon'ny fianakavian'ireo nanana ny narary tamin'le fotoana lavalava teo ampiandrasana an'le inona marina no voatra le fitilina dia hoe zavatra fitazomanaina oxygène sérome zany eo dia hoe izay ve le tena antidote le izy sa efa mba natsona le maman arabe moa izy sa dada arabe le hoe tao ohatrany mba nahavitra olona tao anatin'ireny izy zany nge le izy eto amintsika ohatrany hoe misy ihany fiarah-miasa ministère ny santé sy ny médecine traditionnel hoe mba nisy fiarah-miasa ve tao anatin'izany nanavotana ny ain'ny marary satria io tadidiko tsara zao le ohatra nisy tovolahy anankiray le hoe tena telo andro izy tany any hôpitaly dia vao mitoy izany tany hatrany nisy hoe hatrany mahitsy mihitsy le izy hoe manakana spapa ve mba nijerena ve zany le tovolahy afaka tany anatin'le izy dia tany izy nanohy an'le fitsaboana ary dia salama izy amin'izao fotoana zao ny rahalahany moa zany hoe isan'le tavela voalohany tamin'iny raha mbo malaza iny zany rehetrarehetra zany inge tena famaova be daholo eo anatin'ity trango ity tsy maintsy maresahana moa zany reny satria
maniry tsika mba ho tavavoaka somatsara ao anatin'le hoe fahasarotana efa tsy de tela zay ntsony moa zany fa hoe mba hazo fahasalamana ary tavaverina eo anivon'ny fianakaviana ireo sisa manao fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly ny hôpitaly asirafa moa zany tena resana fa nisy reny namonjy an'ireo hôpitaly hafa zany na tany amin'le Tsimianka na ny hôpitaly Fanjakana tany amin'ny Omia mihintsika efa ny tany angamba efa tavavoaka ny ala daholo de ireo ambiny sisa de maniry tsika ny anana fahasalamana tanteraka tany Ambositra moa tsy nahinona vaovao tsony taoriana le 20 reny fa mihintsika efa ny tsara daholo ny fahasalaman'le tany ary efa tavaverina somatsara eo anivon'ny fianakaviana na de tsy mbola mahazo valiny mba hoe mba isin'ny hoe zay isindan'ny ayara fianakavian'ny tany hoe inona marina ny tena niteraka lisa nisy sa nisy kifafahafa mihitsy vela izy hoe nisy kifafa rapida be misy Tomasina Mahajanga fa Ambositra Antsirantananarivo nisy toliara kosa tiso nisy hoe kakabison koa nalaza fa tsy de tena nivoaka moa le izy fa eny engany mba tsy hoisy tsony ny ohatran'ireny satria aimbahoaka le resaka eto zany ny anahy Zoky Brito sy ny mpiaino rehefa ohatra ka manasitrana na traditionnel io na reto nianatra sy docteur reto rehefa nanasitrana tokony tsandrahana le izy satria mbola misy firy zany mbola misy ihany ao tavela ao zany ao anatin'izay tena misy namana moa nisy olona nataoko vodiondro mihitsy moa tany amin'ny taona 2024 sy 2025 tany tratran'io fanamposinana io de maty ilay lehilahy de mirary finonana fianakaviana fa le vehivavy tavavoaka somatsara ie de hitako ihany izy hoe tena narary satria le lehilahy so mbola vo 2024 taona fa tsy diso aoko ao anatin'izay tena enjana be le izy eny iny tseratseratra fa ny zavatra nahagaga ny rehetra aloha zany de hoe naninona ny ray nipoka iny zavatra iny de ohatra ny lasa somary nangina ndray inona ndray nipoka rehefa avy eo de tsy aza miteny zany tsony aloha ijanona amin'iny fa tena manahirana be ko na nieritreretana any betsaka le tranga zavatra ny seho ary tena mampieritreritra satria tena tsy hita tsony le fiafarana izy nisy phénomène hoe roro mbola misy hoe tsy tahitakena roro atao am'izao fa nisy le hoe tena misy hoe boum roro de tena hoe ahoana ny atongava an'izany satria nansarany grama zany amina tapitrisa tsisy olon-tsotra afaka apiditra an'izany satria na vola miasa ao anatin'izany ary vola tena amina valizy de ohatrany tsy fantatra tsony zany ohatran'le mpangalatra tao lapaty io de le petit mamaky fasana ny tratra fa hoe makaiza le izy rehefa avy eo matao inona de ohatran'ny nisy fanadihadiana nge voalaza fa natao tao anatin'le izy fa naninona le fanadihadiana zany tsy fantatra tsony zay ny hafarana fa ohatran'ny boriboriny hoe fanakorontanana saim-bahoaka io fa tsisy nininona tsisy makay zany le saka tao lapaty de hatram'izao mbola misy trangan'izany vaky fasana sy ny sisa fa verezana tao lapaty zany fa de zay fotsiny izy de ohatran'izany koa nisy le phénomène hoe biby iny izy iny ry hita iny biby tsy fantatra hoe mitety vo biby mitety vo ohatra mandravarava fiompiana miditra de aveo zany lasa hatrany Brickaville misy tranga eto Antananarivo sy ny manodidina misy tranga de vetivety eo le izy lasa ohatrany hoe tsisy filazana mihitsy hoe ty le biby tratra le biby nampidirina aiza koa de ambala famonjana aiza koa de nampidirina ambala famonjana vonjomaika le biby rehefa tratra de mbola misy hoe fanololana natao an'izay ka misy hoe atao poto ve le tsisy toy intsony le izy avao de misy phénomène nazava tsy resahana tsony fanapahan-doha alatra voamaso voamarira sy ny tsisy de ohatra misy phénomène zany tonga de bodolo tonga de mirongatra be de tonga de ohatrany hoe misy bouton tsindrina zany ty indray aloha ohatra hoe zatra tsindrina de tena hoe nahita vokatra vaovao ndray tompoko inona le vokatra inona ndray le vokatra vaovao de lasa manahirana efa nisy alitra amina famonotena hoe namonotena dao ndray lehilahy miakatra pilona makasy nitsoraka terena de nalaza dao ndray famonotena teo anatin'le le vorona tsy lasa le vorona aby mahita lozy any amin'ny filan'ny anina nefa le izy rija elo zao nefa mba sahirana hoe ny vorona aza mo malala mody